Mopera ray minitra hoe fa maninona ho any tsy mitondra baiboly ny katolika kanefa ny any amin'ny fiangonana sasany mitondra daholo e. Ny kristiana katolika rehefa mamonjy lamesa na fotoam-pivavahana dia tsy mitondra baiboly, tsy mamaky fa mihaino. Io moa zany dia le didy nampitamin'ny Moïse tamin'ny boky Israely hoe Shema Israel, zany mianoro Israely. Ny tompo-andriamanitra ao no antompotokana, tiavo azy amin'ny fonao manontolo, amin'ny sainao manontolo, amin'ny herinao manontolo. Ka ny antsika zany zava-dehibe rehefa ny am-piangonana dia le fahaizana mihaino. Io koa zany kolotsaintsika koa dia ny hoe rehefa misy miteny dia mihaino. Andriamanitra miteny dia ntsika kristianina mihaino anazy. Zay mahatonga antsika miteny avy eo hoe zany ary ny tenin'ny tompo, fa tsy hoe zany ny tenin'le mpamaky teny. Andriamanitra miteny amin'le vavan'le olona mamaky teny, dia tsika kristianina zany mihaino amin'iny. Fa raha te hamaky tsika dia rehefa tonga any an-trano mamerina mamaky baiboly ampilaminana tsara miaraka amin'ny fianakaviana manontolo. Dia noho izany zany dia tia aprisika eto, tia sitonasitsika mpamaky teny am-piangonana, aoka sika tompoko mba hamaky teny tsara, satria tsy teninao ala izy fa tenin'Andriamanitra no ampitana amin'ny hafa, dia avoay tsara le izy ambarao tsara ny feo avo mazava tsara mba ho azo le olona zay menanao eny am-pitoerana, ahafahany mandray avy eo hoe zany tokoa ny tenin'ny tompo. Sakafo